Eksodosy toko fa 7. Ny Tobia ny zanak'Israely teo anefitry Sinay sy ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny nialany zanak'Israely tamin'ny tany Egipta dia tamin'izany andro izany no nahatongavany tany anefitry Sinay. Ary rehefa nifindra ny ala teo Refidima izy ka tonga tany amin'ny efitry Sinay dia nitoby teo amin'ny efitra dia tandrify ny tendrombohitra no nitobian'ny Israely teo. Ary Mosesy niakatra ho ao amin'Andriamanitra dia niantso azy Jehova tao an-tendrombohitra ka nanao hoe: izao no lazainao amin'ny zanak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egiptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary ny nampakanesako anareo aty amiko. Koa ankehitriny, raha iaino feko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo, fa ahy ny tany rehetra. Dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Ireo teny ireo no ho lazainao amin'ny zanak'Israely. Dia nandeha Mosesy ka nampaka ny loholon'ny vahoaka dia nalahany teo anatrehany ireo teny rehetra ireo izay nandidin'i Jehova azy. Dia namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: izay teny rehetra nolazain'i Jehova dia ataonay. Ary dia nentin'i Mosesy tao amin'i Jehova kosa ny tenin'ny olona. Ny fiomanan'ny zanak'Israely alohan'ny nanomezan'Andriamanitra azy ny lalàna. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: indro aho mankao aminao ao anatin'ny raona maizina mba ho renin'ny olona raha miteny aminao aho ka dia hino anao mandrakariva izy. Dia nambaran'i Mosesy tamin'i Jehova ny tenin'ny olona. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: mandehana ho eny amin'ny olona ka manamasiana azy anio sy ampitso ary ampanasao ny fitafiana izy. Ary aoka samy hiomana ho amin'ny andro fahatelo izy, fa amin'ny andro fahatelo no hidinan'i Jehova ho eo amason'ny olona rehetra eo an-tampony tendrombohitra Sinay. Dia hanisy fefy manodidina ho an'ny olona ianao ka hanao hoe: mitandrema ianareo mba tsy hiakatra ao amin'ny tendrombohitra na hikasika ny sisiny akory aza, fa na iza mikasika ny tendrombohitra dia atao maty tokoa. Tsy hisy tanana hikasika azy, fa ho toraham-bato tokoa izy, na ho tifirina tokoa, na biby na olona, tsy mba ho velomina izy. Fa raha manao feo lava reny ny anjomara dia vao hiakatra ho ao amin'ny tendrombohitra izy. Dia nidina avy tao amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nankeny amin'ny olona. Dia nanamasina ny olona izy ka samy nanasa ny fitafiany. Ary hoy izy tamin'ny olona: miomana ianareo ho amin'ny andro fahatelo, aza manakaiky vehivavy akory. Ary noho ny tamin'ny marain'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary raona matevina teo amin'ny tendrombohitra, ary nisy feon'anjomara mafy indrindra dia torakovotra ny olona rehetra izay teo an-toby. Ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka avy teo an-toby mba hiaona amin'Andriamanitra. Dia nijanona teo ambodin'ny tendrombohitra izy. Ary ny tendrombohitra Sinay nivoatsetroka avokoa, satria Jehova nidina tao amboniny tao anaty afo. Dia niakatra ny setroka tahaka ny setroko ny lafaoro lehibe, ary niororo mafy ny tendrombohitra Sinay rehetra. Ary rehefa nitsofina ny anjomara ka nidradradratra dia niteny Mosesy, ary Andriamanitra namaly feo azy. Ary Jehova nidina nakeo an-tendrombohitra Sinay dia teo an-tampony tendrombohitra. Ary Jehova niantso an'i Mosesy hankeo an-tampony tendrombohitra dia niakatra Mosesy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: midina ka pepero ny olona, fandrao hisisika akao amin'i Jehova izy mba hijery ka hafatesana maro.
ary aoka ny mpisorona koa izay manakaiky an'i Jehova hanamasina ny tenany fandrao himaona hamely azy Jehova. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehova: tsy mahazo miakatra ho eto amin'ny tendrombohitra Sinay ny olona, fa ianao mandidy anay ka nanao hoe fefeo ny tendrombohitra ka masino izy. Ary hoy Jehova taminy: mandehana midina nefa miekara ianao ka ento hiaraka aminao iarona, fa ny mpisorona sy ny olona dia aza vela hisisika hiakatra ho ao amin'i Jehova fandrao haringana izy. Ary Mosesy dia nidina nankeny amin'ny olona ka niteny taminy.